fanambarana Omalariva dia fanambarana feno hasina, feno fitiavana tanindrazana, feno fitiavana mpiray tanindrazana aminy satria ny olo rehetra hita sady tsapa fa tian'ny olona président Andry Rajoelina satria navita zavatra izy sady manaza olona izy, manaza olona ary efatra taona izy mitondra ity fanjakana Tezamita dia maditra izao efatra taona izay feno fanazana izy ary izy ihany no voalohany nanao resaka lohambaran-dasy miaraka amin'ny mpanao gazety samihafa. Voalohany mbola tsy nahita président républicain dia miaraka amin'ny mpanao gazety telo efatra dia samy mamesaka fanontaniana izay fanontaniana izay tiany apetrahany ihany dia nataony dia nisy fanetreny tena aminazy ary tsisy sarotra lavina na dia ireo olona mpanohitra anazy sarotra ilazana hoe tsy nanaza ny mponina rehetra sy ny iray tanindrazana aminy rehetra sady omaly izy nanao ohatra velona amin'ny demokrasia ary izany ohatra velona amin'ny demokrasia izany dia raha ilaza hoe raha izao no sanatria misakana tsy tapitra izao krizy Madagasikara izao eo izao miala izao tsy latsaka eo fidina fanapa-kevitra sarotra izany ho an'ny mpanao politika sarotra satria le mpanao politika raha miditra amin'ny toerana anankiray tsy te hiala intsony zavatra hita maso hatram'izay amin'ny Afrika manontolo hatsay tao Madagasikara izy milaza hoe tsy miala aho mbola tantety olona rehetra izany teny izany izy milaza hoe raha izany tsy latsaka dia mahazo miala tsy latsaka ao toetsaina toy izao mendrika operay eto Madagasikara sy eran'ny Afrika. Tsy perpetro irery fa ndray feo taminy ihany koa roapolony ety amin'ny Akamasoa 12 taona nipetrahana tetỳ Raivo samba nahita filongo vantana nanakaiky azy ireo naneo ny alahelo izy. Nalahelo ihany aloha izay izy tsy latsaka ny riry mihitsy izay izy zao izy tsy latsaka fa itsofoko rano izay olona hitondra ny torako. Tsotra ny fahitany ny fihetsika iny. Nanetry teny izy. Misy mihitsy aza moa ny mpanao politika sany laza fa mendriky ny fihetsika iny. Mba mirere ihany tsika gasy fa hay izany tsika ty koa zany mba manana homme d'état ary manana olona mametraka ambony dia ambony any zany tombotsoam-pirenena zany ty tenenina matetika teo intérêt supérieur de la nation zany hoe zany le président Rajoelina zany sy miconjuguer les verbes hoe à la première personne du pluriel hoe je fa mba mijery koa no zany hoe isika gasy manontolo zany dia ny fanapa-kevitra iny koa dia feno fahendrena satria tsy maninona ve ity firenena ity na ho potika satria zaho dia teo tonga amina toerana ohatran'izao nefa moa izy nisafidy hoe raha izay no mampilamina dia alao mijanona raha mbola misy ny sasany hoe manasaso an'iny dia mba gaga ihany fa ile izy koa nisy zavatra tampotampoka fa zavatra ny teneniny ihany fa ny fotoana nanamafisana azy zany le nataony omaly.